Meraba atsika rehetra mpanaraka ny Facebook ny roy memy amin'izao fotoana izao. Zavatra ho resahantsika eto androany dia momba ny foto-drafitr'asa fampandrosoana eto a Maurice raha nahatadiditsika. Aty Terre Rouge no misy anahy amin'izao fotoana izao hoentiko aty Terre Rouge zany nareo eto amin'ny rond-point Terre Rouge no misy atsika. Zavatra tiako ampatsiahivina kely sy tiako asongadina volana mai, tamin'ny volana mai tsika volana mai teo dia nampiseho an'ity rond-point Terre Rouge ty tamin'izay fotoana izay hoe ity rond-point Terre Rouge ty dia ho atao flyover, ho avadika ho atao flyover zany ty rond-point ty satria 4 mm moa izy ty. Dia araka zavatra nampitaiko tamin'izay fotoana izay hoe ny rond-point rehetrarehetra eto Maurice indrindra ny amin'ireo autoroute dia ho avadika flyover avokoa. Any zay vidéo zay any ny archive zay vidéo zay any anatin'ny Facebook koa any tamin'ny volana mai nanao an'izay. Mbola tsisy nininona teto fa mbola vao petapetahana soritsoritana an'ireny plastika be menamena fotsy ireny fotsiny teto Terre Rouge teto amin'ny rond-point teto tamin'izay. Dia niteny aho hoe ity rond-point ty ho avadika flyover ty. Dia tamin'izay moa dia nisy mihitsy niteny hoe aiza koa hoe sy ny sisa tamin'izay fotoana izay. Dia be dia be any ny archive-ny misy commentaire n'olona be dia be any misy commentaire na namana eto a toerana. Dia zaho tsy namaly fa niaino le commentaire. Volana septambre tsika zao io ny asa raha ndeha atao hoe tamin'ny volana mai hatramin'izao volana septambre zao dia efa zao ny asa zao. Io izy io efa ataontsika hoe mitsangana fitopolo isan-jato ny flyover, ilay flyover zany hoe efa andalana finition angamba zany sisa raha ohatra ka zay ny tantarana azy efa fitopolo isan-jato no mitsangana. Io ilay flyover eto Terre Rouge araka ny nazavaiko tamin'izay fotoana izay hoe ny rond-point rehetra eto Terre Rouge eto Maurice dia atao flyover daholo. Ny tanjon'ny fanjakana mauriciana amin'ity taona 2024 ty dia flyover miisa 9 no hoforonina amin'ireo rond-point amin'ny lalana eto Maurice amin'ity taona 2024 ty. Zay zany ny tetikasa ny projet an'zareo. Ireo 9 reo efa voakitika daholo, nefa tsy efa vita tanteraka, ny efatra efa andalam-panaovana finition ary ny efatra ty ao anatin'ilay efatra zay efa andalana ihany koa, ary ny efatra dia efa manomboka ihany koa ny asa amin'izao fotoana izao. Misa 9 zay flyover ho atsangana amin'ity taona ty eto a Maurice amin'ireo lalana eto Maurice 9. Efa hita soritra hoe ho vita an'zareo hatramin'ny melohan'ny farany taona ireo flyover 9 isa reo. Be dia be izy azo tany-saina eto daholo presque tena mandeha dia mandeha mihitsy ny asa ny zareo ary ny azy tsy misy hoe atao aloha ny ary dia atao ny ary fa toa dia miara mandeha ny asa miara vita amin'ny finition. Zany rehetrarehetra zany nazavaiko tamin'izay fotoana izay volam-panjakana ny azy ny anaovana ny zavatra io fa tsy misy hoe famatsim-bola, tsisy hoe famatsim-bola avarina hoe miandry mpamatsy vola ariananina dia avy eo zanahan'ny olona ny tany. Tsy mba zany ny zareo fa ny azy toa dia ao anatin'ny teti-bolam-panjakana avokoa no anaovana an'izao asa fampandrosoana sy rehetrarehetra izao. Misy ny lalana voaforonina, misy ireo flyover ao anatin'ny lalana voaforonina, misy koa ny famoronan-dalana, misy koa nefa flyover hoe lalana efa eo rond-point dia asiana flyover. Takan'izany ny asa fampandrosoana eto Maurice. Eo ny famoronan-dalana, eo ny fanaovana flyover, eo koa ny fanarenana sy ny fanatsarana rehetrarehetra, ny fanalebiazana lalana. Hitantsika ohatra ireny fanalebiazana ny lalana eny Rivière des Postes reny hitantsika amin'ireny. Aingana dia ainga tena hoe ny fanaovan'zareo foto-drafitr'asa anankiray dia amam-bolana fa tsy amataonany.
ary tsy misy hoe mandeha aloha nytesaka sy miblablasiny isan-karazany a de zay vao mandeha ny asa raha handesiny sisa de miantso mpamatsy vola de avy eo tsy misy mpamatsy vola de tsoatran'izany anazy fa ny asa tonga de mandeha ny asa mandeha mangina eo ny asa tsisy oeraoera tsisy tatasika de zao hitantsika zao a io lay flyover zay ho atsangana eto Terre Rouge ny tiako tenenina tamin'izany fotoana zany volana mea rehefa niteny an'izany mbola tsisy nirinina teto fa mbola voasoritsoritana an'ireny plastika be menamena fotsifotsy reny de mandeha ny fanontaniana fa atao inona eto asiana inona de tamin'izany moa naka sary de nanao vidéo de niteny hoe atsao flyover io de nisy me de io izy io zao efa vita amin'ny ampahany atao hoe fitopolo isan-jato finition ngamba no andrasana ao anatina fanaovana finition zareo amin'izao fotoana zao de tsy io ihany fa be de be araka ny nambarako teo ho atao flyover daholo ny azy ny rond-point rehetrarehetra eto Maurice zay zany zavatra tiana tenenina tiana songadina amin'ny asa fampandrosoana eto Maurice misy tsy niresaka flyover ihany na fanamparan-dalana ihany fa eo ihany koa ny fanaovana foto-drafitrasa fananganana trano fianarana hôpitaly dispensaire ny dispensaire zay asiana dispensaire isaky ny fokotany mihitsy isaky ny quartier de ananganana dispensaire fa tsy mba hoe ary ny azy dispensaire mitsangana tena manara-penitra hatramin'ny fitantanana inona moa le hoe manara-penitra amin'ny fitantanana ny atao hoe manara-penitra amin'ny fitantanana de afaka misitraka an'izany na manana na malahelo maimaim-poana vao tamin'ny herinandro no nandeha dispensaire teto Maurice tena hoe fizahana 100 isan-jato no natao manara-penitra okan'izany le dispensaire ambanivohitra le izy fa tena manara-penitra tanteraka nefa de 0 ariary nisy ny fizahana nisy ny analyse analyse 100 isan-jato no natao fa 0 ariary ajanontsika eo iny resaka iny fa resaka flyover moa no ndesantsika teo de zay ny momba n'ity flyover eto Terre Rouge ty mbola ho toizantsika ny resaka avy eo sotra toko